Lafa mavaova tanteraka kosa indray totosandroany ny lanonana ara-miaramila izay nanolorana ny fahifanany komandan'ny fibaikoanany sekoly ny zandarmariam-pirenena any Général Rasoloflumen Fidèle. Azo lazaina ho manana ny traikefa rehetra amin'ny fitantanana izany ity farany ka noho izany indrindra no nanendrena azy eo amin'izany toerana izany fanadihadiana ary hoentin'ny rotsirakotondrainy eo amin'ny sariny Shemamra Samoly. Tao anatin'ny lanonana ara-miaramila no nanolorana ny fahefana ny komandan'ny sekolin'ny zandarmariam-pirenena ho an'ny Général Rasoloflumen Fidèle. Izy no isan'ny manamboninaitra manana diplôma avy any ivelany betsaka indrindra ary nisafidiana manokana hitana ny komandan'ny sekolin'ny zandarmariam-pirenena izay ahitana sekoly ambony miisa 4. Io moa zany araka ny efa henonareo tegny fa structure napetraka efa elaela izy io fa marina manokana zany izy tamity satria dia mifanojo indrindra am'le vina napetraka ay anankitelo dia niady amin'ny kolikoly ary ny fanaovana ny asa amin'ny fahaiza-manao sy ny fandraisana andraikitra ka zany rehetrarehetra zany tsy ho tanteraka raha tsy avy any anivon'ny sekoly sy ny toeram-piofanana rehetrarehetra zany izay ny antony nanaovana le fandraisa-pahefana niavaka indrindra noatra n'izay efa fanisy teo aloha zay zany hoe ny tsy fisiny aloha zany misy lafiny maro satria izy io zany tany amin'ny Moramanga moa zany ny petrahany taloha dia aveo natao le texte dia mbola tsy tena structuré tsara zany le io organe io fa tamin'izao fotoana zao zany tamin'ity taona 3.4 ity na ny faraparan'ny taona 2.4 igny dia henonareo tsara le resaka ombenimbeny VTS9 ny ady amin'ny kolikoly ny fanatanterana ny asa amin'ny fahaiza-manao dia ny fandraisana andraikitra ny isany ambaratonga dia asongadina zany izy amin'ity satria anisan'ny fanohitra ray atongavana amin'ireo tanjona anankitelo io zany ny fibaikoana ny sekoly sy ny toeram-piofanana izay nandraisan'ny colonel Rasolofo ny fibaikoana androany io. Tsy ampy ny isan'ireo zandary raha ny eto an-toerana manokana no jerena raha ny fanazavan'ireo manam-pahefana. Ny tamin'ity taon'ity anefa dia nandray zandary 100 ka ny 80 amin'ireo dia vehivavy avokoa. Entitra dia entitra ho hiatrany ireo tompony andraikitra ny sivana manomboka amin'ity taon'ity. Anisany andraikitr'izy ireo voalohany moa ny fandriam-pahalemana indrindra rehefa manakaiky ny fety toy izao. Misy budget foana hatramin'izay araka lazainareo hoe la sécurité de fin d'année zany misy budget Pâques sans accident zany misy budget fa disonareo miteny zany zao vao misy fangatahana zany fa tsika mantsy tafiditra amina contexte misy sokajy olona manao zay anaratsiana ampitana amin'ny filaminana nge zay nge le contexte iainantsika satria sotonony zany ampitana filaminana omba anazy rehefa tsy omba anazy dia aratsiny so dia mba hoe aveo esorony reo sonony olona mety momba anazy fa zay loatra eto any mety rakay politika ny anay zany tsy momba anay izany izay ary zay tsy mety amin'ny olona sasany zany zay ataonay zany. Manoloan'ny fitandronatra ny fandriam-pahalemana dia mitohy sy hankijana ny famogorana ny asan-dahalo amin'izao fotoana izao ary tsapa fa ny hena ny asan-dahalo na ny any amin'ny faritany na ny eto an-drenivohitra ho hiatrany ireo mpitandro ny filaminana.